Fahombiazana tanteraka no azon'ny Cisc na ny Centre international des sports de combat ery ambany nandritra ny fankalazana ny 10 taonany natao tetsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina androany akoatr'ireo katrokady miisa 30 mahery dia nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrahana sy medaly ireo mpanohana ary ireo navita be tao amin'ity club ny Cisc ity fa nisan'ny nampihetsi-po nandritra ity fotoam-pahakalazana ity ny fankasitrahana natolotry ny Cisc anindra babany Christophe izay nisan'ny nanana ny tantara tsara indrindra teo amin'ity sehatry ny aiady ity nasaina manokana moa ity kitan'ny taranja kickboxing ity nandritra n'ity fotoam-pahakalazana ity na dia mbola ao anaty tsy fahasalamana tanteraka.
I stay strapped than us to jack those that's like that crap missing. Cause being a nigga means you love niggas. But how could you love niggas if you tryna drug niggas? You motherfuckers need your caps filled. Cause when blacks kill blacks, we stay trapped, and that's real. And we don't need no more statistics. It's time to get more realistic for the young black. No shots, so you can't take it anymore. One man standing, one on the floor. Seems to me that you know that you're the greatest warrior. Give up, go ahead, just give up. No way you can win against me. Give up, go ahead, just give up. Win and just give up. Not too smart for you to test me. Ny ekipany Mahery-Tsakanavaka sy ny mpikirakirany vaovao ara-panatanjahantena eto amin'ny groupement TV moa dia faly miarahaba ny club Cisc na tratran'izany 70 taona izany hetsakilan'izay dia mirary fahasalamana ho an'ny rababany Christophe fanirininy rehetra nahita azy ijoro hitsangana hiakatra eny ambony ringa indray na dia hoe hametrakefa n'ireo zandriny taty arina fotsiny ihany azy dia iny fanadihadiana mahakasika ny fankalazan'ny Cisc ny 70 taona niny ihany koa noentina manakatona ny fandarana mahery amin'ity hariva ity isorana anao anaraka izany hatramin'ny farany na izany na tsy izany tsy hainy tsy hisaotra ireo teknisianina niarana ny tontosany fandarana i Boskony nakantsary Andritina Patrick no nandrindra izany sary sy feo izany tonga tany tokatrantsika tsirairay avy tany manome fotoana antsika amin'ny herin'ny tahaka izao indray.